Miaraba tombo klasy tombo vavy mankasitraka ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Antananarivo Télévision navetrany isika tahiditra amin'ireo vaovao tamin'ity androany ity. Mitohatra ny Fandrodanana ireo trano tsy ara-dalàna miorina manerana Antananarivo renivohitra. Trano 30 no naravaina androany teny amin'ny faritra Kadibahoky. Ny fanampana zavana. Aorian'ny fahazon-dalana ravana trano Antananarivo avy any amin'ny fitsarana dia mitohy ankehitriny ny fandrodana ireo trano tsy ara-dalàna rehetra. Araka ny fantatra dia efa nisy ny fambandrenesana sy fandaminana ataon'ny komina Antananarivo renivohitra mialohan'ny fandravana ireo trano miorina tsy ara-dalàna eny Kadibahoky. Ny antony mahatonga an'ireo trano ireo azera moa dia noho izy ireo eo ambony lakandrano izay manentina ny tatatra ary ihany koa mampiakatra ny rano amin'ny tanàna maro eto an-drenivohitra, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ary marina fa rehefa narezan'ny fampilazana izany anefa ireo tompo-trano rehetra dia nanaiky. Raha ny nambaran'ny tompona andraikitra moa dia tsy ny eny Kadibahoky ihany misy io fandrodanana io fa mbola hitohatra ny Akatomaro, Filoam-Bodirano sy Lanivato. Mikasika ny fandravana trano izay ataon'ny komina Antananarivo renivohitra eny Kadibahoky, Akatomaro, Lanivato sy Filoam-Bodirano dia efa nahazo didy avy any amin'ny fitsarana zany ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ireo fandrodanana trano ireo trano ireo dia miorina eo ambony kanal ary fantatritsika fa voararan-dalàna zany manorina trano eo ambony kanal ka tsy maintsy mandray fepetra ny komina ary tsy maintsy nefara tamin'ny fandravana zany le izy satria izany trano eo ambony kanal zany no miteraka sy miagravie zany ny inondation misy eto Antananarivo amin'izao toetrandro ratsy andalovantsika izao. Raha ny didy ampelantanana aloha zany dia construction na fanorenana eo amin'ny 30 zany no voalaza ao anatin'ilay didy azo avy any amin'ny fitsarana. Mbola misy descente sy constatation ataon'ny commune sy ny samyva moa zany amin'izao mikasika amin'ny faritra sasany fa tsy hoe ireo faritra ihany akory no concerné amin'ilay izy zany fa mbola mitohy zany ny fitsirihana sy ny identification ireo trano miorina ambony kanal ka miteraka an'izay fanembatsembanana ny fandehanan'ny rano sy ny entretien ny kanal izay. Araka ny voalaza ao amin'ny didy avy amin'ny fitsarana dia trano miisa 30 eo moa no tokony harodana. Manoloan'izany dia mbola misy ny fitsirihana izay ataon'ny komina sy ny samyva mahakasika ireo trano izay miorina eny ambony lakandrano. Sehatra ny sosialy hatrany no hanoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy mitsaha mitombo ireo malala-tanana tonga nanolotra fanomezana ao amin'ny BNGRC na ny birao nasionaly mandrindra ny loza voajanahary ho an'ireo trabona noho ny rivo-doza sy ny kere any amin'ny faritra atsimo. Fantatra kosa fa efa naparitaka any amin'ireo toerana tokony homena ireo fanampiana ireo tolo-tanana natao tamin'ny asabotsy 7 febroary lasa teo manerana ny faritanin'ny Madagasikara. Dia tsotra foana fa nareo mpiara-miasa aminay akaiky omenay le point de situation farany ary ilazana aminareo fa efa déployé ireo tanatin'ny comité de suivi, les comités mixtes de suivi an'ilay fizarana donc tsara fa misy foana le fanomezana dia anjara-be sy foana manatanteraka ny fizarazarana miaraka amin'ilay comité mixte de suivi izay mitendreny primature. Efa lasa daholo ny gesteur tokony trévitana fasana. Le izy le bilan farany menana tamin'ny sabotsy iny iny atao amin'ny 170 millions 350 000 ariary iny fa le izy moa miampy foana mbola tsy manana chiffre exact fa eo amin'ny comité de suivi tena manana izy iny rahampitsinykely iny dia efa natao le répartition. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana misavorivory ny mpianatra sy ireo ramandren'ny mpianatra ao amina sekoly iray etsy Andavamamba tamin'ny maraina teo esoriny ireo karana tompony ity sekoly ity amin'ny toeran'ny taleny ity sekoly ity ka nampisavoritaka ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mampianajana-kao. Raha ny nambarany ireo ray aman-dreny ireo dia tsy ekeny izy ireo ny fanesorana ity tale sekoly ity noho izy ity ao anaty ny fanomanana ireo fanadina mpanjakana hatreny ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fafito sy ao amin'ny kilasy fatelo. Nisavoritaka ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpianatra amina sekoly iray etsy Andavamamba io maraina io. Tsy manaiky ny fanesorana azy tsy ho taleny sekoly intsony fa mijanona ho mpampianatra tsotra ny tale Amperinasa ka izao niteraka rombo tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo karana tompony ity sekoly ity izao. Toy izao ny fototry ny olana. Fototry ny olana zany dia
nisy ny Fandrodanana nataony association ny italien sekoly atao anatin'ny année scolaire dia zay zany tseken'ireo ray aman-dreny reo dia ny tena manahirana ny ray aman-dreny zany zao hoe dia ankizy hanao examen mpanjakana taratasy tsisy anao azoko ataony misintona ny taratasy l'autorisation d'ouverture dia mikatona ny école tsy hanao an'izany satria mpianatra ireo hanao examen fa zareo zany tsy dia compromis tsy hoe inona ny négociation tokony atao fa dia manao lohany fotsiny izy amin'izao zany. Manay ny fitohizan'ny fianaran-janany fa indrindra ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity araka izany ny ray aman-drenin'ireo ankizy mianatra amin'ity sekoly ity. Zan zavatra tsy ekenay hoe en plein examen doane sorany any directrice ny dossier ny ankizy manao fanadinana rehetrarehetra mbola directrice io ny responsable an'le izy dia ao anatin'ny examen amperturbe ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra satria tsy ara-dalàna le izy zareo zany manao dictateur zareo hoe tompony zareo sady manam-bola be dia manao zay tiany atao nefa ty école ty io 10 taona no nitondrany directrice io an'ity école ty ary ny vadiny ary namoiny ainy maty no ity école ty mihitsy. Tamin'ny fotoana nandalovanay tety an-toerana dia tsy nanaiky ny hidiran'ny mpanao gazety ao amin'ity sekoly ity ireo karanay ireo tsy afaka mifampiresaka amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny taletsekoly tao an-tokotany ity sekoly ity ny mpanao gazety Fanolorana nivoaka ny fianarana izay efa iandrasana mpitandro ny filaminana. Tsara moa ny mampafantatra fa efa ho 12 taona izao no nijerony ity sekoly ity ary manodidina ny 900 eo ny mpianatra ao amin'izao fotoana izao ka ny 70 amin'izy ireo no hiatrika ny CEPE sy ny BEPC. Pejy politika kosa indray natolotra andriamatoa Jean Ravelonarivo Praiministra teo amin'ny anteny mera-pirenena androany ny fandaran'asa fampiarana ny politika ankapobeny fanjakana izay nokasaina natao omaly voafaritra ao anatin'izao fandaran'asa izao avokoa ireo tetikasa sy fanatsarana ary fanamafisana natao eto amin'ny firenena natao izao fandarana izao ary natolotra ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity 10 ireo solombavam-bahoaka nanatrika izany antsipriany zay vaovao zay. Totoy maraina io tetsy amin'ny anteny mera-pirenena etsy Tsimbazaza ny fanolorana ny fandaran'asa ny gouvernement tatarian'ny Praiministra Jean Ravelonarivo raha tokony natao omaly mantsy izao fanolorana izao dia nolaviny ireo solombavam-bahoaka ny fanatanterahana izany noho ny tsy famoahany fitsarana avy ny lalam-pandrenana io didy manamarina ny maharadalàna ny fanendrena ity Praiministra ity. Nivoaka omaly alina izany didim-pitsarana izany avy any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka tonga nampafantatra ireo fandaran'asa apetraka eto amin'ny firenena ny Praiministra Jean Ravelonarivo miainga amin'ny fampiasa ny drafitra nasionaly ny fampandrosoana na ny plan national de développement ny politika ankapobeny fanjakana hojerena manokana ireo etaeta maro ka loha hevitra valo no ifatohan'izany politika ankapobeny fanjakana izany. Ny voalohany dia ny fanamafisana orona ny fanjakana tandalana sy fitondrana tsara tantana. Ny faharoa dia ny fanomezana aina vao indray ny toe-karena ho amin'ny fampandrosoana maharitra azahoany rehetra tombotsoa. Ny fahatelo dia ny fampandrosoana ara-tsosialy ary ny fahaefatra dia ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Ny fahadimy dia ny politika ny tontolo iainana ho amin'ny fampandrosoana maharitra ary ny fahaenina dia ny diplomasia andry ny fampandrosoana. Ny fahafito dia ny fanapaream-pahefana tena izy sy mirindra ary ny fahavalo dia ny fampihavana pirenena. Azo tanterana tokoa ary azahoany rehetra tombontsoa ny fampiarana izao politika mpanjakana izao raha nambarana ny solombavam-bahoaka nanatrika izao fanolorana ny fandaran'asa ny gouvernement izao. Araka ny rahantsika naheno teo moa izy dia ny fandaran'asan'ny gouvernement zany izay natolotry ny andriamatoa Praiministra nisy fandaran'asa valo ny teneniny teo. Izahay eo amin'ny district Atsimondralo dia afa-po tanteraka ary misaotra anazy satria mifanandrify tsara amin'ilay zavatra ilainay vahoaka le izy. Ao anatin'ireo fandaran'asa misy valo ireo dia ohatra anatin'izany ohatra ny fanokafana ny tribunal vaovao eny amin'ny faritra Atsimon-drano raha antsika malala fa tena ilain'ny olona eny tokoa zany satria fa maro dia maro ny samponiny eny. Ao anatin'izany ihany koa ny fanomezana zezika ho an'ny distrika ary fanomezana masomboly zany zavatra metraika amin'ny vahoaka zany mihitsy ny tena ilainay vahoaka ka dia tena isaorana azy manokana. Tafiditra anatin'izany koa moa ny resaka fanamboarana lalana, ny fanatsarana ny eo amin'ny resaka fampianarana, ny fanampianan'ireo olona sembana ary ny famoronana asa
ho an'ny eny amin'ny sekoly zany ka dia afa-po tanteraka izay ary ny rarina dia mba anatanterahana an'izany asa rehetrarehetra zany satria tena zavatra ilain'ny vahoaka sy miatraika amin'ny vahoaka ny zavatra noteneniny teo ka dia afa-po izay vahoaka na en'ny fandarana asa izay natolotry ny Praiministra teo. Nitondra ny sosikeviny ireo vondrona solombavambahoaka nivon'ny anteny mera-pirenena tamin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Misampahany amin'ireo solombavambahoaka kosa nefa no tsy mankasitraka ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nivoaka omaly ka tsy nanatrika ny fanolorana izao fandarana asa izao. Nandany ny fandaram-potoana tamin'ity androany ity kosa nefa izy ireo ary tsy nanatrika izao fanolorana ny fandarana asa ary fampiarana ny politika akapoben'ny fanjakana izao. Eo amin'izay sehatry ny politika izay ihany misongadina tao anatin'ny fandarana asa natolotry ny Praiministra ihany koa ny fanampy goavana napetrany amin'ny famanana ny olana eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Tafiditra ao anatin'izany ireo ezaka ho tanterahana eto amin'ny firenena, ny fandrindrana ny fitrandrahana ireo arena voajanahary eto amin'ny firenena fa hijerena manokana ihany koa ny fametrahana rafitra amin'ny fitantanana sy fanodinana ny fako indrindra eto an-drenivohitra. Ireo atramena no giasina amin'ny ivelan'i Madagasikara na koa fivarotana izany amin'ny fomba manara-dalàna. Fanamafisana ny fisoloana amin'ny alalan'ny fepetra fanabeazana, fametrahana rafitra fitantanana sy fanodinana ireo fako, fametrahana rafitra mitantana sy mijery manokana ireo fako vangongo amin'ny tanàn-dehibe telo eto Madagasikara, Antananarivo sy Atsirabe ary Toamasina. Fampiroboroboana ireo gestion intégrée des ressources en eau amin'ireo dongon-drano telo Andapa, tsy azo maniry, Ambatondrazaka. Fampitomboana ny velaran-tany ambolena hazo 10,000 hektara. Fanamafisana ny ady atao amin'ny doro-tanety, fanomezana vana ny fampiasana ny biocarburant toy ny éthanol sy ny biodiesel. 520 isanjato ny Malagasy dia mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Zezika milanja 7,7 taona no omeny ireo tantsaha ary masomboly. 500 taona no zaraina hanamafisana ny ady atao amin'ny valala. Teboka iray ao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana ny fanomezanaina vao indray ny toe-karena ho amin'ny fampandrosoana maritra sy azon'ny rehetra tombotsoa. Tokony ho tombony ary tombo hiaraka amin'ny fitombon'ny mponina mantsy ny toe-karena malagasy raha nambaran'Andriamatoa Praiministra tamin'ny fanoloran'ny politika akapoben'ny fanjakana. Isan'ny ezaka ataon'ny governementany ny fanavaozana ny rafitra fitantanam-bola ary ny fanamorana ny findramam-bola. Ametraka politika ny etra misarika ireo mpandraraha ihany koa ny governementa. Atomboana ireo foibe mpamokatra masomboly no atsaraina sy ny fitaovana fampitomboan-taranaka matériel génétique. Fanofanana ireo mpiompy ary fanamorana ny fahafahan'izy ireo mindram-bola. Fametrahana ireo mpiasa manantena eny ambanivohitra. Fanamafisana ireo fepetra fanaraha-maso ara-pahasalamana. Eo misehatra ny joro kosa dia ho tanterana ny fanatsarana ny fandraisana anjara ny sehatry ny joro amin'ny fampidirana vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao dia mahatratra 3,4 tapitrisa dolara ny haba litatra. Ny governemanta dia hanohy ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fehizana sy ny fiezana ireo mpisehatra eo amin'ny arena kibon-tany sy ny arena stratéjika. Fametrahana fomba fiasa vaovao, fanangonana etra sy fitsinjarana ny vola miditra avy amin'ny arena kibon-tany. Ny fanomezana aina vao ny Institut de Gémnologie de Madagascar, ny famaritana indray ny antraiky bureau du cadastre minier ary ny fanovana ny rafitry ny laboratoire national des mines. Ho fanohanana ireo sehatra stratéjika ireo dia isy ny fanamboarana sy fanererana foto-drafitrasa mba hanamorana ny famohana ny vary dia ho amboarana ny lalana RN44, RN4, RNT8B, RN5, RNT3B. Mba ho fampitomboana ny fahatongavany mpizahatany dia ho amboarana ny lalana RN34, RNT8, RNS21, RN7, RN13. Ny fanamorana ny fitaterana ny vokatra ny arena kibon-tany dia ho amboarana ny lalana
RN13, RNT33, RNE bis ary RNT9. Eo amin'ny sehatry ny fananantany tsy ara-dalàna ny fivarotana ny tany-panjakana. Tokony hanadiady tsara ny olona manoloana ireo tolotra amin'ny fividianana tany omen'ny mpivarotra isan-tsokajiny. Tsy hipetra-potsiny ny ministera misahana ny fananantany manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna hita indrindra amin'izao fotoana izao. Ampahafantarina amin'ity volanyity moa ny fanatsarana ny politika ny fananantany izay navoasana nanomboka ny taona 2024 teo. Miantona ny fanomezana tany-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tsy ara-dalàna ny fivarotana izany. Tokony hanadiady tsara ny olona mialoha ny anaovana ny taratasy fifampivarotana rehetra mba tsy hisian'ny olana eo amin'ny fanaovana taratasy amin'ny fananantany. Tsy azo amidy ny tany-panjakana ary ny ministera misahana ny fananantany ihany no manana fahefana amin'ny fanomezana tany-panjakana raha nambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampandrara fananantany. Misy fepetra manokana takin'ny ministera amin'ny fampiasana izany tany-panjakana izany. Ny fizarana tany zany raha tany-panjakana no resaka dia tsy misy manana izany fahefana izara tany zany afa-tsy ny ministera misahana ny fananantany irery ihany. Ary tsy mbola fizarana koa ary ny atao amin'izany fa ny fivarotana. Tany-panjakana dia tany tsy natao zaraina fotsiny fa amidy izy ireny mba ho lasa fidiram-bola fanjakana. Ka saingy izany fivarotana tany-panjakana zany koa dia mbola misy fepetra maro izay voalaza ny lalàna. Izany hoe tsy amidimidy fotsiny ny tany fa misy kosa fotodrafitrasa ohatra ny anaovana azy na efa tanànan'olona ohatra dia izany no antony mety hivarotana amin'ny tany-panjakana. Araha imasy eo amin'ny ministera misahana ny fananantany ihany koa ireo toerana natokana hanorena trano eto Madagasikara. Tokony hanaraka ny lalàna misy izany raha ny voalazany eo anivon'ny ministera ihany. Na izany na izany ary tsy misakana akory zahay ary tsy manome tsiny ihany koa raha ohatra misy ny fikambanana reny mitondra karakara n'ireo vahoaka traboina na ireo vahoaka izay manana problema isan-karazany. Ka ny fanjakana zany dia mipetraka amin'ny maha-ray aman-dreny azy manampy izy amin'izay vonona anara-dalàna, izay vonona anaraka ny zavatra tokony voalaza ny lalàna sy mifanaraka ny zavatra tokony ho izy. Ny fanjakana manampy ary tsy misakana akory raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna ny zavatra atao. Mamarana ny fanatsarana sy ny fandrafetana ny politika fitantanana ny fananantany ireo avy amin'ny ministera misahana ny fananantany amin'izao fotoana izao ary amin'ny faran'ny volana febroary avy izao no ampahafantarina ny rehetra. Teboka lehibe singana ao anatin'izao politika vaovao izao ny fandaharana asa-panjakana apetraka ao amin'ireo taona ho avy sy ny famaritana ny fomba fitantanana ny fananantany sy ny fanatsarana izany eto Madagasikara. Tanjona amin'izao fametrahana ny politika ny fananantany izao moa ny ampirindra ny lafiny fitantanana sy ny fananantany ary ihany koa iarovana ny zo fitopoan-tany ho an'ireo mpampiasa azy. Fotodrafitrasa eto Madagasikara tapaka tanteraka ary lasan'ny rano ny lalana eo anelanelany mandoto sy miandro vazo amin'ny lalam-pirenena fa 430 noho ny fandraisana andraikitry ny ministera ny asa vaventy anefa dia vita efa ho 4 andro izao ny lalana vonjemaika na ny déviation mba hampitohizana ny fifamoivoizana indray ary efa eo ampanatanterahana tanteraka io lalana simba eo amin'ny PK 430 amin'izao io amin'izao fotoana izao ny orinasa Kolasy izay manao ny fanarenana. Nidina ifotony nijery ny fizotry ny asa teny an-toerana ministry ny asa vaventy Andriamatoa Ravelonarivo sy ireo teknisianina mpiara-miasa amin'ny akaiky tamin'ny talatalasa teo. Fanampanazavana. Tapaka tanteraka taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Shedza tamin'ny faritry Menabe ity lalana eto Maropotsy eto amin'ny lalam-pirenena fa 430 ity. Mirefy amin'ny 10 metatra eo ny refin'ny lalana ny Otsaka. Tapaka niaraka tamin'ny ihany koa ny fifamoivoizana ka voatery nanao fifamondrana entana na transportement ny mpitatitra. Voatery tsy maintsy nanao lalana vonjemaika na déviation araka izany ny orinasa Kolasy mandray an-tanana ny azy. Efa ho 4 andro izao no navitany ity lalana vonjemaika ity ary efa miverina amin'ny lony ny fifamoivoizana. Tonga nijery ny fanarenana sy fanamboarana ity lalana eto amin'ny PK 136 ity moa ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Ravelonarivo. Zany amin'ny RN34 PK 136 ity moa zany dia anisan'ilay dégâts cycloniques anisy teo marina fa araky ny fanalazaina eto amin'ny ministère dia tsy latsaky ny ataontsika hoe 30 ny lalana tapaka fa tonga dia efa miverina amin'ny lony daholo izy anatin'ny andro vitsivitsy. Dika miverina amin'ny lony tsy midika hoe vita tanteraka fa misy ny déviation efa vita. Dia déviation zany ity zao ity déviation io fa ny lalana ato dia amboarina dia hanamboatra bus vaovao zany ngezangeza béton
dia mitetiny amin'ny 125 000 € io vidiny a zareo amin'ny 2 milliards latsaka io a zay vatsiny Union européenne misorana izy mamatsy volan'le izy dia avy eo tsika monjy ary lavidavitra ary a mbola mitovy amin'izay ihany koa misy olana any a fa tsisy fatapahany lalana. Raha ny fantatra dia noho ny vesatra tafahoatra ny fiarabe teto amin'ny lalam-pirenena fa 4 ity izay milanjatra any amin'ny 70 taona na tonga ny fatapahana. Raha ny fanazavana netiny avy amin'ny tompon'andraikitra mpanao ny asa dia 20 taona ihany no zakan'ity lalana ity ka manaporofo izany ny fahampotehan'ireo bus mitondra rano ao ambany ity lalana ity. Nandray fanapa-kevitra ary vahaolana momba io tsy fanarahan-dalana io moa ny ministera ny asa vaventy. Kombara amintsika rehetra zany hoe ajaio le lalana, ajaio le resaka lanjan'ny camion, lanjan'ny entana ajaio io. Anamafy zany zay zao a hividy pesage à l'essieu apetaka amin'ity RN34 ity a ataoko amin'ny RN44 dia ataoko any amin'ny RN23. Inona ny antony? Ny antony dia ny ireo camion mazefatra reo mandritra ny aviorana dia manimba ny lalana eto amintsika dia vao mainka zany a sahirantsika menakavy ka tsy miandry vola fotsiny tsika satria banque mondiale zao namatsy an'le pesage à l'essieu reny tamin'ny heritaona tsy andry anareny fotsiny tsika fa tsika koa zany mba hividy satria tsika malagasy tonga saina tsara hoe mila jaina ny fananany vahoaka malagasy ny fananantsika menakavy. Tsy eto ihany akory no nahitana izay fahasimbana izay fa nisy ampahandalana sasansasany tamin'ity lalam-pirenena fa 4 ity ihany koa no simba ary efa vita ireo teboka somary sarotra ireo noho ny fandraisana andraikitry ny ministera ny asa vaventy. Fantatra ihany koa fa tsy maintsy mbola hisy ny fidinana ifotony ataon'ny ministera ny asa vaventy any amin'ny lalam-pirenena fahenina eo anelanela ny mampikony sy port berger izay tena mampikolay ny mpampiasa azy atsoatsy hijery ny fanarenana azy. Mikasiky ny foto-drafitra siniany ny toy tany atsimony miandro vazo indray ny fitsidiana ny asa fanarenana ny lalam-pirenena fa 4 mampitohy Antsirabe sy Morondava. Tapaka ihany koa ny tetezana iray ao amin'ny PK 720 ao atsimony Morondava ka tonga nijery fotony ny fanamboarana ity tetezana ity Nandriamatoa Randriarimalala ministra ny asa vaventy. Tsy maintsy manao ny famondrana entana na ny transportement ireo fiarabe mitondra entana mihoatra ny 10 taonina fa tsy afaka mandeha eto amin'ity tetezana ity intsony aloha mandra-pahavitany. Tsy nirodana tanteraka ity tetezana ity fa misy ampahany no lasany rano ka tsy mazaka fiarabe milanja 10 taonina miakatra intsony. Vokatry ny fandraisana andraikitry ny ministera ny asa vaventy anefa dia nandefa ireo teknisiany naingana tany an-toerana ny ministra mba hanarina sy hamerena naingana amin'ny lony ny fifamoivoizana. Ny vondrona Europeana no mamatsy ny volana renana ity foto-drafitrasa ity ary ny orinasa kolasy ihany koa no manao izao asa izao. Eto dia le dal de transition io mba ahafahan'ny camion mandeha eo zany tsy solana afaka mifrena tsy manimba le tetezana so. Satria zany simba amin'ny camion frena dia le rano miditra ao anatiny dia amin'izay tsisy rano miditra ao anatiny intsony mo camion tsy solana raha vao frena. Fa indrindrandrindra le tetezana anankiray zany mila tenenina ny olona hoe tsy hangalatra an'le vato amin'le gabion. Rehefa mangalatra an'le vato zareo dia lasa menjery le gabion dia lasa menjery koa zany le aty amin'le tetezana dia amin'ny lakamisy zany miverina amin'ny lony circulation eto vita amin'ny lakamisy dia asa vonjy maika dia aveo ny asa manaraka mbola amboarina eo amin'ny tsy lavitra amin'ny 3 000 € zany mavita an'le izy le tetezana reny. Tsy lavitra ity tetezana ity ihany koa no misy tetezana iray izay atahorana ihany koa ny rotanany ka avy hatrany ministry ny asa vaventy Andriamatoa Ravelonarivo dia nanome baiko ny hanamboarana malaky ity tetezana ity mba hialana amin'ny mety ho firodanany. Efa iverina ato anatin'ny fotoana fohy moa ny fifamoivoizana amin'ity lalam-pirenena ity raha nambarana Andriamatoa ministry ny asa vaventy hatrany. Mampitandrina ireo olona mangalatra ny fitaovana toy ny vato sy ny bilao ary ny vy mitazona ny tetezana Andriamatoa ministra fa tsy maintsy hisy ny sazy mafy sy enjana ho an'ireo tratra manimba sy mangalatra ireny foto-drafitra sahimbonana ireny. Tsara moa ny mampafantatra fa miisa 30 ny lalana tapaka noho ny rivozoza Tshedza tamin'ity taona ity raha nitatra nomena Andriamatoa Ravelonarivo. Tapitra ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Antananarivo Télévision tompo kilasy tompo vavy mankasitraka anareo nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny faramamy fotoananao amin'ny rapitso indray velomato.